Manolotra fiarabana ho antsika ampijery a miarahaba koa nareo namana teknisiana. Ny horesantsika androany a dia le antsoina hoe placenta prévia na amin'ny antsontsika malagasy hoe miloloha ahitra. Raha ny tena izy a rehefa ny fipetraky ny ahitra io a dia mipetraka ty aorianany zaza izy ny tena izy zany, ka rehefa mivoaka ny zaza zay vao manaraka ho azy ny ahitra. Ary zay no mahatonga le fomba fiteny malagasy manao hoe aza mandihy tsy afa-tavony, tavony mantsy ny ahitra. Zany hoe rehefa mivoaka zany ny zaza dia ozy ny malagasy hoe aza mbola mandihy fa mbola tavelo eo zany ny tavony na mbola tavelo eo ny ahitra. Satria tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andro teo aloha mantsy a, na dia mbola mifamoahana ny ahitra izy indraindray mbola mety mitera-doza malagasy, dia zay mahatonga azy miteny an'izay. Fa eto amin'ity le hoe placenta prévia na hoe miloloha ahitra ity a, dia ny ahitra indray a lasa mipetraka aty alohan'ny zaza, izany hoe mipetraka eo amin'ny col na eo amin'ny vozon'ny tranon'ny zaza hoy-tsika ny ahitra, ka mibana ny fivoahan'ny zaza. Eto zany moa dia efa ambara-mialoha fa ny fomba fampiterahana eto zany a dia tsy mivoaka any amin'ny lalan'ny mahazatra ny zaza fa tsy maintsy fanidiana, satria bahanany io ahitra io zany ny zaza. Ka raha io zany mbola ampiterahana dia lasa manao hémorragie be, mandeha raha be io, satria ny ahitra zany mandeha aloha, ka rehefa mandeha ny ahitra dia efa avy hatrany dia efa misy raha manaraka an'iny ahitra iny zany a, ka mitera-doza eo amin'ny zaza sy eo amin'ireny a izay fampiterahana izay. Misy karazany telo izay placenta prévia na hoe miloloha ahitra izay. Ny karazany voalohany aloha zany a dia le tena tsy maintsy mila fanidiana dia le hoe placenta prévia recouvrant total, izany hoe tena voasarona tanteraka amin'ilay ahitra zany a ny vozon'ny tranon'ny na ny col, dikan'izany a tsy afaka mivoaka atao mihitsy zany io zaza io, fa tsy maintsy mila fanidiana. Fa hoy-tsika hoe na ohatra mivoaka ary zaza io a, manao hémorragie be a, ka mety mitera-doza ho an'ireny na ho an'ny zaza. Karazan'le faharoa dia le antsoina hoe placenta prévia marginal, zany hoe manafosafo eo amin'ny vozon'ny tranon'ny zaza na eo amin'ny col zany a ny ahitra zany, manamorona anazy eo mihitsy zany izy. Mila fanidiana koa raha ny tena marina izy io, satria ny ahitra zany mipetraka aty aloha, mety aza atao ihany ny mampiteraka an'izy io indraindray raha hoe tena any ambanivohitra be ka efa mitranga eo ny lohany a, lohany efa mitranga nefa ny ahitra koa misisika aty amin'ny lohany aty na aty amin'ny ohatran'ny hoe misisika hiaraka ivoaka an'ilay lohany, ka atao ahoana moa izany ko ny zaza efa ny lohany efa eo, ny ahitra koa miaraka aminy ao a, dia afaka atao avoaka malakilaky teo ihany io zaza io a, dia avoaka malakilaky koa zany ny ahitra. Ny fahatelo dia le antsoina hoe placenta prévia latéral, izany hoe ny ahitra zany a tsy tena hoe mibahana amin'ny fivoahan'ny zaza eo na manamonimonina fa somary aty amin'ny sisitsisiny aty zany, na avy na avalana zany na ambony na ambany. Afaka mandeha koa amin'io ny zaza fiterahana, fa zany hoe mandritry ny fivoahan'ny zaza zay mety voakokany le ahitra izay mipetraka aty amin'ny sisiny aty a, fa tsy mipetraka aty amin'ny anerian'ny zaza, mety voakokany a, dia mety ho be raha ihany koa eo ampiterahana. Fa raha ohatra moa tena efa misokatra ny vozon'ny tranon'ny zaza, efa mitranga ao ny lohan'ny zaza ka tsapatsapa ao rindrina kely eo ilay ahitra, azo atao hoe mampiteraka azy malakilaky a, dia tsy hohana malakilaky koa zany ny ahitra amin'izay fotoana izay. Ahoana moa zany ny fisehoan'izay placenta prévia na ny hoe miloloha ahitra izay zany? Na izy io hita rehefa manao échographie mibevoka amin'izao fotoana izao moa zany dia efa entanina mihitsy ny bevoka mba hanao échographie, satria maro tokoa zany ny
ny zavatra mety anansaritra eo am-piterahany na mandritra ny fitondrana voka zay hita mialoha mandritra ny fotoana fisafona na hita mialoha mandritra ny ny fotoana anaovana ekografia mandritra ny mampivoka zany ka ahafahana misoroka mialoha na ahafahana miomana mialoha eny amin'izay fomba fiterahana zany misy mantsy fiterahana tsy maintsy mila fanodina ohatra hitany ekografia zany zay zavatra zay entanina manokana ka mandritra n'izay fotoana fanaovana ekografia zay mandritra ny fotoana alohan'ny iterahana no ahitana hoe miloloahatra io zazy io placenta préviany ao ka dia tsy maintsy mila fanodina zany hoe ampiomanina mialoha zany ny renim-pianakaviana mba hiteraka any amin'ny toeram-pitsaboana zay misy fandidiana amin'izay fotoana zay fa faharoa koa ny zavatra mety mitranga zany dia manomboka mandeha rano kelikely zany a la renim-pianakaviana eo amin'ny fito volana na mihoatra eo zany fito valo na alohan'ny terahana faim-bolana eo indraindray dia mandeha raha izy le raha amin'io menabea mikibo amin'io tsy marary tsy manitsy mainona fa avy dia mandeha raha fotsiny dia avy eo mety mijanona vetivety eo any izy dia avy eo miverimberina zay raha mandeha zay dia amin'izay fotoan'izay zany mamonjy dokotera izy na manao ekografia dia any zany no ahitana hoe ahitana milohahatra marina zany le zaza ao anaty kibon. Inona moa zany ny antony mahatonga an'izay le hoe miloloahatra zay na hoe placenta prévia? Ny voalohany dia mety misy tsy fahatomombanana mihitsy zany eo amin'ny tranonjaza tsy tomombana tranonjaza misy karazany hoe fahasapoana zany le izy dia mahatonga ny ahitra tsy mipetraka aty afara aty aoriana fa lasa mipetraka aty any ambany na eny amin'ny kaiky ny vozon'ny tranonjaza na hoe mikola ozy tsika. Faharoa dia ny fisian'ny otsika hoe fibrome somiqueux. Fibrome misy karazany telo misy ny fibrome antsoina hoe sous-séreux zany fibrome ty ivelan'ny tranonjaza dia misy ny antsoina hoe fibrome interstitiel ao anatin'ny nofon'ny tranonjaza mihitsy zay ary misy indray le antsoina hoe fibrome somiqueux zany hoe maniry mivotra ao anaty tranonjaza ka iny zany raha ohatra mipetraka aty aoriana aty le fibrome somiqueux dia tsy mipetaka eo le ahitra fa lasa manjary mipetraka aty amin'ny toerana zay tsisan'le fibrome izy zany aty ambany dia izay koa antony anankiray. Manaraka indray dia ny karazany hoe fanadiovana zany na fikitiana ny atin'ny tranonjaza ohatra hoe le fanaovana fanadiovana ny tranonjaza ireny raha ohatra misy olona lafa-jaza na afaka tsy fidiny zany na afaka ho azy na hoe afaka nisorona mihitsy dia voatery kikisana diovina ny tranonjaza ao lasa manjary misy fera ao dia misy olatra dia le olatra iny zany faritra zay tsy hipetrahan'ny ahitra fa manjary mipetraka ny mitoerana hafa ny ahitra na le fanaovana hoe aspiration ireny le fitrohana zany ny tranonjaza amin'ireny fanalan-jaza ireny mety misy zaza maty akibo ohatra dia tsy maintsy nidiovina ohatra dia izay mahatonga an'izany. Ao koa ohatra fisian'ny olatra tamin'ny fandidiana zay tsy maintsy voatery natao tamin'ny tranonjaza dia avy eo le olatra zany faritra tsy hipetrahan'ny ahitra dia manjary mipetraka aty ambany kosa ny ahitra. Ao koa ohatra ny reny mitondra voka maro anisany koa zany dia tsikaritra koa fa somary manatombo kokoa zany ny isan'ny olona izay isehon'ity miloloahatra ity mandritra ny fitondrana voka eo amin'ny olona izay mifoka sigara zany raha miohatra ny tsy mifoka sigara. Dia ao koa ohatra ny fisian'ny efa hoe miloloahatra ho an'ny teo aloha zany zaza teo aloha tany aloha tany dia mety koa zany mbola hiloloahatra ihany koa zany zaza teo aoriana. Dia ny tokony atao zany ho an'ny bevoka dia avatra farina ny bevoka foana zany hoe amonjy toeram-pitsaboana rehefa bevoka misafo entanina kosa ny olona fanaovana an'itony ekografia itony satria reny no ahitana ny mialoha zany hoe miloloha ahitra izany.
dia mirary soa atsika jery sy mirary soa koa ny reny rehetrarehetra izay mitondra voka mba tsy ho tratran'izay milohahatra izay na hoe mba hita mialohan'izany lohatrany raha sanatrika misy an'izany a ka mba hahafahana miomana ny amin'ny fiterahana misaotra tompoko.